metraka zany hoe fa iza marina ny tena manakorotana eto amin'ity firenena ity io ohatra ny tsy tandritandritsika aza tonoina nefa ambintsona fa mois de mai ny session parlementaire session ordinaire ny antemnira-pirenena amin'ny volana mai tahaka an'izao atrehantsika izao de tokony nandanina ny loi de finance rectificative aizary le loi de finance rectificative tsy misy miteny an'izany anie zany hoe inona no hitantanany le fitondram-panjakana raha ny lalàna amin'ny feny teti-bola na sipantsiana tokony nandeha tamin'ity session ordinaire ity azy tsy nalefa vo tamin'ny conseil de gouvernement farany teo tamin'ny talata zay vao naadoptena le projet de loi portant loi de finance rectificative tapitra androany ange ny fivoriana ambintsona 900 niviny antemnira-pireneny tsy mandeha le loi de finance rectificative zany hoe le fitondra aza miteny hoe ny député tsy nampandany azy fa tsy mbola tonga tany amin'ny député akory le izy vo tamin'ny talata teo dernière semaine ny réunion an'ny solombavambahoaka zany session ordinaire ny solombavambahoaka zany vo mandinika le exécutif le mpanatanteraka hoe ndao am'izay andinika le loi de finance rectificative nefa nanomboka tamin'ny mois de mai deuxième semaine mois de mai raha sy diso ako nanomboka io fivorininy antemnera-pirenena io izakay ny tena tsy mitantana amin'izany fotoana izany inona ny andraikitry le exécutif ave tsy manao an'izany famolavola tokony tany amin'ny mois d'avril zany de efa vonona le loi de finance rectificative de hoe tonga ny session de dinianao ary efa tenentsika foana hoe tsy ao anatina vanim-potoana foana andiniana zany fa tokony mena de 3 semaines na 1 mois 2 mois mihitsy ny député mandinika an'izany boky be dimanjato pejany ary indrindra fa tsangam-bola ianao maheno hoe réduit nahenatra ny amin'ny 700 ny teti-bola amin'ny loi de finance initiale ao amin'ny loi de finance rectificative misy volan'olona be da be zany kapakapaina ao anatiny mila mandinika an'izany le solombavambahoaka mifahenoana hoe ny teti-bola ho amin'ny décentralisation zay tokony zava-dehibe satria tsika hiatrika fifidiana be ny tanàna ny kapaina be da be tsy ataony le fahefanam-panatanteraka tia metraka fanontaniantsika hoe fa iza zany ny tena manakorotana sa rehefa nareo zany tsy manao ny asanareo de tsy manakorotana fa rehefa ny solombavambahoaka manao ny asany de lasa manakorotana magaga nge mbintsona son le fomba fisainany maninona arany tsy natao zay loi de finance rectificative de aveo zany de tapitra amin'ny fivoriana de anao session extraordinaire indray zany mbintsona son anao fivoriana tsy ara-potoana ndray zany andiniana an'le izy tsy fantatra hoe iza manakorotana amin'izany fotoana zany nareo mihitsy tsy manao ny asanareo araka ny tokony izy ary za te ametraka mbintso ranefson anatin'izay hoe i ministre ny transport zay nilaza hoe manakorotana i ministre ny transport izay miteniteny amin'izany fotoana zao iny hoe isaka misy zavatra zao de akorotana foana de motion de censure manko io zany nyteneny ohatrany hoe anakorotana le solombavambahoaka indray hoe natsona nge io ministre ny transport teo anivony antemnira-pirenena fa tsy nasany potra natsona io karaha masa raha hitanao fa mpanakorotana anao inona tsy tenenanao anazy hoe mpanakorotana ireo fa any amin'ny anao manjery anao mahay miteny an'izany satria tsy misy solombavambahoaka mamaly anao io any ange le mauvaise foi ary za tena mahita mihitsy hoe raha misy zay fossoyeur tena mitovy tatana amin'ny rivo rakoto vao sy Henri Rabanjaka mihitsy ty Ulrika Andriantina ity raha misy zay fossoyeur le fitondrany le démocratie le république mihitsy amin'ny ankabeny de anisany rehefa nanapirofany incompétence ny tao anatin'ny vanim-potoana maro izy nefa de gaga ny tena fa de comme si de rien n'était ozy ny teny vahiny fa de avelo fotsiny ihany izy gagitsika ao anatin'izany resaka izany kanefa mbola toizako ihany le resaka hoe fanakorotana ambintsona 900 farany ao anatin'izay resaka izay de hoe zavatra tsy fantatritsika ihany koa ary tiako nyresana tamintsika io manko anteny dommage mihitsy tsy nandeha le fampandanina ny loi de finance rectificative io mba nahafatsika nanao adevitra tsara zany ary nanapitranany zany teo anivony antemnira-pirenena teo fa ny adevitra ihany koa ne de izao hoe niena be le vola ao anaty le loi de finance rectificative ho an'le décentralisation dikan'izay ho atao le fifidiana be ny tanàna fa nany vola ho an'ny commune rehefa tsy isy inona iza zany manakorotana averiko indre mandeha iza zany manakorotana ambintsona 900 ary iza ny tena mitondra iza ny tena vonina hitondra ary iza ny tsy mitondra hitondra ve anao de anao fifidiana be ny tanàna anao nefa rehefa aveo tsy misy vola ho an'le commune ina fotsiny zany ny antony zany satria hoe pression avy amin'ny communauté internationale tsy maintsy mipetraka ny institution en 4e république rehetra de tsy maintsy atao le fifidiana be ny tanàna tsara be mety be fa zao anao inonao zany le be ny tanàna lany ilalao tanana eo zany izy
tsy fampitsikitsika io zany de fampitazatazana am'le olona entinao anatin'ny communenao fa omen'le vahoakatsiny izy hoe nay zay mifidy anao tao nefa ny aveo kay tsisy vola akory tsisy vola ho an'le commune ary zany zao ilaina débat ao anatin'ny loi de finance rectificative daholo mba miandry mihitsy ntsika hoe ahoana ny eritreretana an'izany